Kanina ambarana Andriamatoa Doksatite Safy-Bizera filohan'ny fikambanana AMCT izay ivondronan'ireo mpikambana tao amin'ny kongresin'ny tetezamita teo aloha dia afaka tanterahana tsy misy atakandro ny fampihavanam-pirenena ka azo atao na dia zao aza afaka tanterahana any Antsiranana toerana nitazoman'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy mangatakandro ny fampihavanam-pirenena fa azo atao na zao dia zao aza afaka tanterahana any Antsiranana toerana nitazomana ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Hoy Andriamatoa Doksatite Safy-Bizera filohan'ny fikambanana AMCT izay ivondronan'ireo mpikambana tao anivon'ny kongresin'ny tetezamita teo aloha. De veriko fa tsy dia amporosina loatra ny andinika momba ny hoe tonga avy amin'inona aeroplanina sa inona tsy any mihitsy ny tokony olana satria olana efa voava iny satria efa eto izy fa ny tokony zavatra ho atao zao dia hoe ahoana ny fomba ahafahana miditra amin'izany hoe amin'ny fomba aingana dia aingana an'izany hoe verité na fahamarinana nisy teto amin'ny firenena izany ahoana ny endrika anaovana an'izany inona ny méthodologie ho adoptena amin'izany dia avy eo mba ahafahana rehefa fantatra daholo ny olana ny fahamarinana teto amin'ny firenena marina teto amin'ny firenena dia miroso isika amin'ny antsoina hoe fifamelan-keloka fa raha ohatra ka tsy fantatra ny marina momba n'izany rehetra zany dia sarotra ny anaovana famelan-keloka izay ny fomba fijerinay AMCT ancien membre le congrès tetezamita amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny mampirisika izay zany ary manana ndraikitra goavana amin'izany ny filoham-pirenena eo atoerana Andriamatoa Rajaonarimampianina filoham-pirenena amin'izany fanokafana ny lalana makany amin'ny fampihavanam-pirenena miainga avy amin'ny tena zava-misy marina teto amin'ny firenena ka ray aman-dreny izy ireo fantatray fa fantatra izy ireo ny tokony ho atao. Efa natomboky ny FFKM manodingana fampihavanam-pirenena tena izy amin'ny alalan'ny fampionana ny filoham-pirenena efatra hoy hatrany ny fikambanana AMCT tokony ampiseho fahavononana ara-politika araka izany ny fitondram-panjakana izay afaka hijoro ho herim-panatanteraka amin'ny fanatanterana ny fampihavanam-pirenena tena izy. Vokatry ny tsy fisian'ny fampihavanam-pirenena tena izy tokoa dia miteraka fandembiasam-pahefana mahery vaika teto amin'ny firenena ka nisy ny rahalatsaka hoy hatrany ny AMCT.